Amin'ny fifaliana indray no entinay miarahaba anao ty fotoana manokana ity izay andiniana ny tenin'Andriamanitra ary faly koa izay manasa anao mba hiaraka aminay mandinika izao teny izao miaraka amin'ny soratra masina amin'ity fandaharana manokana ity. Araka ny efa fantatsika dia mitohy ny fiarahantsika mandinika ny soratra masina ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 7:20. Mialohan'izany anefa dia manasa anao mba hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra arainay tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao indray izahay nahatrara anay ty fotoana ity izay natokanay andinihana ny teninao, koa irao ny fanahinao masina mba hiasa ao amin'ny saina sy ao am-po mba tonga anay hanao ny sitrakao ary mba hahatonga anay ho mpandova ny fanjakanao. Vavaka dia tononona ary angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka ny efa fantatsika mandritra nyity herinandro ity zany dia ny bokin'ny Matio ary ny toko 7:20 no isintomantsika lesona. Tamin'ny andro voalohany isika dia nijery ny amin'ny hoe mpianatra, ny fanontanian'ny mpianatra ny amin'ny hoe iza ny lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny andro faharoa isika dia nijery fa misy toetra ratsy izay tokony esorina amintsika kristianina ary nomelohan'ny Kristy mafy mihitsy zany tamin'ny alalan'ny fanamelohanao faty izay manao izany, dia tsy inona izany fa ny toetra manafitoina ny hafa. Ny omaly kosa isika dia nijery lohateny anankiray fa ny antondian'ny Kristy dia ny hamonjy atsika ho afaka amin'izany ary ny hanome atsika famonjena dia ny fanjakan'ny lanitra. Androany kosa isika dia hijery lohateny anankiray dia ny hoe fanarenana ny lavo. Fanarenana ny lavo. Ity bokin'ny Matio ity dia mahafinaritra fa Jesosy Kristy mihitsy no mamelabelatra amin'ny mpianatra, ary satria ny mpianatra no namelabelarana azy dia mazava ho azy zany fa ao anatin'ny sehatra ny kristianina ny zavatra resahana ao anatin'ity toko 7:20 ity dia ao amin'ilay hoe mpianatra Kristy zany hoe ireo kristianina. Taloha mantsy ny fomba amam-panao tamin'ny andron'ny zanak'Israely, rehefa misy olona tratra manao fahadosoana na latsaka ao anaty fahadosoana dia notoraham-bato izy ireny, ary anisan'izany mbola niseho zany tantara zany tamin'ny fotoana izay nanombohan'i Jesosy Kristy ny asa fanompoana. Hitantsika tsara ilay tantaran'ilay vehivavy tratra ny jangajanga, dia tamin'izay fotoana izay dia nataon'i Jesosy Kristy novana zany fomba jiosy zany, ilay hoe rehefa mahita olona anankiray ao amin'ny sehatra kristianina zany ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra ny fiangonana, dia rehefa mahita olona anankiray manao fahadosoana dia tsy toraham-bato intsony fa kosa misy planina izay asehon'i Kristy mba hialana amin'izany tora-bato izany. Zao no nambaran'i Kristy ao amin'ny Jaona toko 4:7. Rehefa vory ilay olona hitora-bato an'ity vehivavy tratra ny jangajanga ity, dia zao nambaran'i Kristy: ary raha naharitra nanontany azy ireo dia nitraky izy Kristy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota taminareo naoka hitora-bato azy voalohany. Dia mazava ho azy moa zany rehefa samy nandiny tena teo fa samy maninona daholo ny olona rehetra, samy mpanota, ary tsy say nitora-bato an'ilay vehivavy rehefa nitenenin'i Kristy hoe izay tsy nanota taminareo naoka hitora-bato azy voalohany dia tsy nisy. Fa izao kosa nefa tsy hoe nifoanan'i Kristy fotsiny ny amin'ny hoe rehefa manao fahadosoana ny olona anankiray dia tsy tokony ho toraham-bato intsony. Fomba fiteny amin'izao indray mantsy ilay hoe rehefa manao fahadosoana ny olona anankiray dia hoe aoka izay tsy nanota taminareo no
no itorabato azy ohatrany hoe te aneo zany hoe aza toram-bato izy fa avaloha izy anao zay tiany atao tsy zay kosa nefa no ambaran'i Kristy fa misy fomba manokana zay asehon'i Kristy rehefa niala tamin'izany torabato izany. Dia andeha isika hiverina ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7 ka ny andininy 15 sy ny manaraka izany. Fakitsika amin'ny anaran'i Kristy ny teny. Ary raha nanota aminao, raha manota aminao ny rahalahinao, dia makanesany aminy, ka rehefa mitokana ianareo rahalahy dia asehoy azy ny fahadisoany. Raha miaino anao izy, dia efa azonao ny rahalahinao. Eto zany rehefa manao fahadisoana ny rahalahinao, zany hoe na ny mpiara-mivavaka, ny mpino, na ao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, dia na mpiara-monina na ny tokantrano, dia inona ny atao? Manatona n'ilay nanao fahadisoana dia mampahatsiahy azy fa tena tsy nety ary mety hitarika azy amin'ny fahaverezana izany fahadisoana izany. Ao amin'ny andininy 15, zay zany ny dingana voalohany. Dingana faharoa, fa raha tsy miaino anao kosa izy dia eto miaraka aminao ny olona iray na roa mba voaorina mafy koa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona 2 na 3. Tiany ambara dia izao, rehefa tsy naharesy lahatra azy ianao fa ratsy io lalana izorany na fahadisoana ataon'io fa mila miala amin'io izy, dia mitondra olona iray ianao na roa hiaraka aminao handresy lahatra azy ny amin'ny tenin'ny vavolombelona, ny amin'ny didifolo, mba ho vavolombelona 2 na 3 no handresy lahatra azy fa hitarika azy amin'ny fahaverezana izany raha tsy miala amin'izany izy. Zany hoe maneho azy ny fahadisoana. Ka eto sy ianao tsony satria efa nandeha ianao dia tsy naharesy lahatra azy, dia mitarika olona hafa indray. Ao amin'ny andininy 17. Ary raha tsy mety miaino ireo izy dia ambarao amin'ny fiangonana, ary raha tsy mety miaino fiangonana kosa izy dia aoka hataonao tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra izy. Zany hoe rehefa avy nanatona azy ianao ka tsy naharesy lahatra azy, dia misy olona mitondra olona iray na roa ianao mba hiaraka aminy koa, mba hiaraka aminao handresy lahatra azy, fa io lalana izorany io dia avery azy. Ary rehefa tsy maharesy lahatra azy koa ianareo niaraka teo, dia hoentiny eo amin'ny fiangonana izy, ary mbola izay ihany koa no ataon'ny fiangonana mandresy lahatra azy, fa tsy mety io lalana izorany io. Ary rehefa tena tsy mety izy dia atao tahaka ny jentilisa sy ny mpamory hetra. Zany hoe eritreretina ho tahaka ny olona zay mbola ho toriana ny filazantsara indray. Manoloana an'izany anefa dia mila fitandremana. Matetika isika no manao an'izany, fa mila fitandremana nefa ny filazana ny fahadisoan'ny olona anankiray aminy. Mila fitandremana. Ahoana no ambaran'ny soratra masina? Zao no ambaran'ny apôstôly Paoly ho an'ireo Galaty. Galatianina toko 9 ny andininy 1 sy ny 2. Galatianina toko 9 ny andininy 1 sy 2. Dia zao no ambarany: ry rahalahy, raha misy olona azony hotatsinahy aza, dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mihevera ny tenanareo, fandrao ianao koa mba halay-panahy ihany. Mifampitondra izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Ny dikany hoe raha misy olona azo ny hotatsinahy, raha mijery ny dikateny fototra isika, zay hazavain'ny dikateny DM ihany koa, dia zao no hanazavany azy hoe raha misy olona latsaka amin'ny fahadisoana, raha misy olona latsaka amin'ny fahadisoana, ilay hoe nanao hotatsinahy zany dia hoe olona latsaka amin'ny fahadisoana, nanao fahadisoana zany, dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy. Zany hoe atsangana, eritreretina ny anoharan'ny apôstôly Paoly azy dia ohatran'ireny olona lavo amin'ny fotaka ireny ka tsy afa-miarina ilay olona, ary rehefa mienjera ilay olona ka lavo
dia mila atsangana, ary rehefa atsangana izy dia amin'ny fahamorana, tsy hitratrevatreva zao ianao te hanao anty ka mitsangana, fa amin'izay kosa nefany a dia amin'ny fahamorana, hoe nanao ahoana ianao teo, tsy naninona ve, ao mitsangana moramora, ao mitsangana fa tsy maninona. Mampahery no tiany soratra masina ambara, tsy amikerisetra fa mipitiavana, ary izy tokoa moa zany no hoe olona efa lavo efa mianjera amin'ny tany ka misy namana manarina azy amin'ny mpitiavana no tezitra, mety tsy dia isy angamba zany, fa mety ho tezitra izy raha ohatra ka ampahatezerana na mikerisetra koa no anaovana azy, dia mety hiteraka fahakiviana, no mba hanarina ihany moa ianao dia manao an'izany teny zany. Dia ohatr'izay ny fiarahamonina amin'ireo olona izay andova ny fiainana mandrakizay na ny fanjaka ny lanitra, dia mila mahay mifampitondra, mila mahay mifananatra, tsy fampitora-bato tahaka ny tamin'ny andron'ny Israely intsony, fa kosa mifananatra, maneho ny fahadosoana ary mitaona azy hiala amin'izany fahadosoana zany amin'ny fahamorana sy amin'ny mpitiavana, fa tsy amin'ny herisetra na amin'ny teny mahery na amin'ny teny mandatsa. Tianao ve raha efa lavo amin'ny tany ianao, efa potraka ianao, dia mbola sady mandatsa le olona mandray anao? Faly ve ianao raha mahazo an'izany? Ianao ary efa mba lavo dia mbola mahazo fandatsana ihany koa? Tsia, tsisy olona angamba misafidy an'izany, fa ny safidin'ny tsirairay dia raha mba hoe mba misy manarina ka mampahery mahazo teny mamy, zava-dehibe zany. Ary izay ny torohevitra omen'i Kristy amin'ity Matio 7:20 Betsaka tsika no maneho ny fahadosoany hafa, fa indraindray amin'ny teny vatravatra, amin'ny teny mahery, amin'ny kasiahana, ka mahatonga an'ilay olona izy efa kivy, efa tratran'izay fahalavona zay, tratran'izay hotatsinahy izay, na hoe latsaka ao anaty fahadosoana izay, efa mafy aminy izay, kanefa mbola totofanao tsiny sy teny mahery ary fandatsana, teraka fahakiviana ho azy zany. Satriny mba tsy hahavita an'izany, mba tsy ho latsaka ao anatin'izany fahadosoana zany, fa mba hanao ny tsara mandrakariva. Koa raha sanatria ka misy olona tratran'izany ao amin'ny mpiray fanantenana isika, dia aoka ianao mba ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra hanarina ny lavo amin'ny kamorana, amin'ny mpitiavana, ka hahatonga azy indray hitraka sy hitsangana hanantona an'i Jesosy Kristy. Ary raha ianao kosa nefa no ao amin'ny toeran'ilay olona latsaka ao anaty fahadosoana, dia meteza harenina amin'ny mpitiavana, fa aza ilay olona manarina indray no inona ny diranao amin'ny fiainako. Aoka samy ianao aloha jerena, fa matoa ilay olona mba manarina anao amin'ny mpitiavana, dia satria ianao rahalahy ary tsy sitrak'Andriamanitra, nisoran'Andriamanitra ianao raha nampiasain'Andriamanitra iny olona anankiray iny mba hitaonanao, fa tsy le olona nampiasain'Andriamanitra indray no menao tsiny sy tevatevainao ary aratsianao ry havana malala. Ilayntsika ny mahay mifampitondra, ilayntsika ny mahay mifampahery, ary ilayntsika koa ny mety harenina amin'izay mety latsaka amin'ny fahadosoana, dia mba mety harenina hiala amin'izany fahadosoana izany. Izany ny planina an'i Jesosy Kristy, ary amin'ny mpitiavana tsy misy tora-bato. Misy mantsy mieritreritra an'izany mbola hitora-bato, ara-batana ihany, tsy izany ny fomba nataon'i Kristy, fa amin'ny fomba firesahana amin'ny mpitiavana ary fitaomana hanarenana. Izay ilay manarina ny lavo, ary fifaliana ho an'Andriamanitra ho an'ny olona latsaka tao anaty fahadosoana no miverina indray hanao ny fahamarinana. Tompo aneo mba antsika rehetra, ka mba hahay miara-miaina isika mpino, hahay fananatra, ary indrindra hahay fampitondra ny latsaka ao anaty fahadosoana, hanaiky amin'ny mpitiavana ny fanarenana tao aminy, ary ireo manarina ny latsaka ao anaty fahadosoana kosa dia mba amin'ny mpitiavana sy amin'ny fahamorana no anatanterantsika
ny baikon'ny Kristy. Ny tompo ane omba antsika ka ahita fifaliana, ahita fahatsapana, fahasambarana isika amin'ny fiarahana, amin'ny fanohana ao amin'ny finoana mba handresy ny ota, satria zany ny mila resentsika fa tsy sika indray ny mila miandy. Tompo ane ampaherentsika tsirairay avy ka mba handresy isika tahaka ny nandresen'i Jesosy Kristy. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay no ny amin'ny toromarika nameny Kristy, ny amin'ny fomba tokony fampitondranay ao amin'ny fiangonana. Matetika tokoa izay no maherisetra ary manao teny tsy voahevitra amelesana ny hafa, ary indraindray mandatsa, indraindray ihany koa manao tsindrifa lavo, ary indraindray ihany koa mba reniny kanefa dia manome tsiny hatrany ireo izay mba manao izay azonao atao hanampiana azy. Tompo, ampio zahay mba hanana ny fanahinao ao am-ponay sy ao an-tsainay, ka mba hanaraka ny toromarika nameny Kristy, ka mba ho isan'izay handova ny fanjakany lanitra. Meo anay ny famelan-keloka, meo anay ny fiadanana sy ny fahasoavanao, ary ny rano Jesosy Kristy no aoka hanadio anay rehetra, mba tsy hanatsiny izay rehefa iseho eny amin'ny rano lanitra izy, fa mba isany handova ny fiainana mandrakizay. Ny vavaka dia tononona ary angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.